Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray tsika tafiditra atao anatin'ity fandarana ity dia manome voninahitra an'Andriamanitra tsy toy isika ny amin'ny zavatra rehetra araka ny efa voasoratra hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy zanaka ilay tokana ilay natorony teo amin'ny hazo fijaliana intermédiaire sady fahatanterahana ho antsika ihany koa ao anatin'izay fikatsahana ny hoe fifandraisana amin'Andriamanitra izay. Anio isika dia hijery lohahevitra anankiray hojerentsika tsotsotra ho fakafakaitsika ho dindiniantsika ato anatin'ity horonan-tsary mivantana ity ny lohahevitra dia tsy inona izany fa mikasika ny hoe zanak'Andriamanitra na raha fitorana akaiky dia ny fahaterahana indray nouvelle naissance izany. Fa mialohan'izay dia hivavaka isika ho voninahitr'Andriamanitra tsy to. Aleloia, misaotra anao zay Jesosy Kristy ary manome voninahitra anao indray amin'ity andro anio ity atao anatin'ity fandarana ity mankalaza ny anaranao tsara indrindra satria ianao no mbola antony fiposahan'ny masoandro, ianao no mbola antony zavatra rehetra, ianao no mifehy ny tontolo rehetra na ny rivotra iainanay ara teo ambany fahefanao avokoa izany rehetrarehetra izany. Dera ho anao tsy to, dera ho anao ray avo indrindra na ary izao rehetrarehetra izao. Tononona amin'ny fahefanao feno ny fandaharana anio, tononona amin'ny autorité anao ny tolotsaina avy any aminao izany indrindra tompono proclameko indray alohan'ny fotoana rehetra ahafahako manome voninahitra anao ahafahanay manandratra foana ny anaranao mangataka betsaka anao ray tsy to andefa ny fanahinao anokatra ny tontolo-pahafantarana ty anatinay rehetra ahafahanay indrindra mahay mandray ny hevitra tianao ampitaina rehefa misy zavatra zaraina tahaka an'izao. Voalohany amin'izany ny tenako ary izay tsiraray avy ianao ne tompo no manefy ny foamampananay mba ho tanolona ka andrinjany teninao zany ary ny anaran'i Jesosy Kristy no tononiko iselehany zany vavaka izany tombo-kase ho fisandratan'ny anarany ray tsy toy ihany koa. Aleloia, amen. Eny ary dia mamerina manonona ny fiadanana amintsika rehetra araka nefa nataoko tsy diteny teo lohahevitrintsika dia hoe ny fahaterahana indray nouvelle naissance na ny marimarina kokoa dia ny hoe zanak'Andriamanitra. Tsy ho vitantsika indray mandeha izy ity fa ho zarazaraintsika ny fandiniantsika azy. Anio ary tsika dia ambarantsika atao anatin'ny famakafakana hoe ty tapany voalohany ty hitarafantsika hoe ahoana izany fahaterahana indray izany. Ny zavatra misy mantsy dia betsaka kosa aloha ny verset toko sy andininy indrindra ty amin'ny filazantsara milaza ny amin'ny hoe fahaterahana indray ary eo indrindra ny olana satria ny mpitondra fivavahana rehetra dia manonona n'io verset io ary toy ny hoe entanina ny mpino hoe zanak'Andriamanitra, entanina ny mpino izany hoe lazaina fa isika dia efa zanak'Andriamanitra. Izay nefa misy lafiratsiny be mihitsy tsara d'un côté hoe manokana ny tenantsika atsika ho zanak'Andriamanitra fa misy zavatra mila fantatsika miarahaba ny ralatolotra sy ny namana rehetra anonima ihany koa. Misy zavatra mila fantatsika hoe isika ve dia efa nateraka indray satria tsy ampy fontsiny raha isika no manao proclamation isika izany no manambara hoe zay efa zanak'Andriamanitra, zay efa nateraka indray, zay efa natsangan'Andriamanitra, za zanaka mpandova satria izany mantsy le verset hoe isika dia zanaka mpandova araka ny teny fikasana sy ny sisa rehetra dia mientana ao anatin'izay le mpino mitehaka daholo manao amena manao hira toy ny hoe efa sambatra sy ny ohatran'izany, zany hoe any amin'ny voan'ny saina izany
mametraka an'izay toko sy fatokisa tena izay kanefa ny tranga misy possible tsy ho valavy lany ambony zay amena ary izay indrindra no ho azavaintsika atao anatin'ity fampidirana fizarana famakafakana andininy voalohany ity raha makintsika n'le jaona toko fahatelo fa tsika amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito de nisy an'le fariseo antsoina hoe Nikodemosy de nakany am' Jesosy mangingina izy de ozy lay fariseo antsoina hoe Nikodemosy teto hoe fantatro tompo fa zany hoe nitsokafan'Andriamanitra ny maso Nikodemosy par rapport am'les autres pharisiens zany fantatro Jesosy fa ianao de tena mpampianatra marina avy amin'Andriamanitra manana niositry ny fahafianoan'Andriamanitra fa mba lazao amiko kely de valeo amiko kely ny secret-ny fandovana ny fiainana mandrakizay de nylazay Jesosy antsipriany sy nataony mazava tsara mihitsy hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa izy Jesosy Kristy fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo miditra mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary au temps présent izay fanambaran Jesosy Kristy zay de ilay hoe ateraka indray raha vakitsika ny Jaona toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahafito anentanako anao hoe vakio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de misy fonoteny hoe avy any ambony ahoana ary zay hoe nateraka avy any ambony zay ahoana izay nateraka avy any ambony zay alohan'ny idirantsika amin'izay fanazavana izay dia ho detaheko vetivety amintsika ny hoe tahaka ny ahoana marina ny vérité an'izay nateraka indray zay sur le plan hoe afaka raisitsika ny fahazahoana azy zany hoe amin'ny fiainantsika andavanandro sy ny fatsapatsika première dimension amintsika izany olombelona mpanota averiko tsara hoe alohan'ny idirako amin'ilay fanazavana hoe ateraka avy any ambony de ho azavaitsika amin'ny tokony ho fahazahoantsika azy tsara dans le sens ao anatin'ny tontolo ny première dimension fahatsapatsika amin'ny olombelona amin'ny mampanotatsika amin'ny mahazanaka nateraka ny torotoroana tamin'ny otatsika rasy adamikatsika ny ho fahazahoana an'izay hitanareo tao amin'ny sahany edena ny volavolaina ny zanak'olombelona de rehefa ny volavolaina de vovotany Genesis création haitsika rehetra izany dia nasian'Andriamanitra fofonaina izay zany de midika fa nisy vovotany ary tamin'ny alalan'ny vovotany de nisy création nataon'Andriamanitra ary nisy aina nampidirin'Andriamanitra de voaforona singa olombelona hatreo mazava tsara fa rehefa nanota isika zanak'olombelona dia tafiditra tamin'ny tenatsika ny ota dia tonga ny anjaanja noho ny fahotantsika maty ara-panahy teo anatrehan'Andriamanitra tsika de tsy maintsy nitafiana Andriamanitra nanafy akanjo atsika image tandindon Jesosy Kristy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izy satria nisy biby novonoana tao amin'ny sahany tena lesona hafa izay fa tsy hainy sujet-ntsika fa rehefa misy fotoana afaka zavaitsika izay de natafy atsika izay ho fitafiana ho fanafiana ny ainatritsika eo mason'Andriamanitra tsy to de zay le revêtement spirituel ihany koa rançon menan'ny Satana ary aina natolotry Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay mandray an'izay aina izay de ao anatin'izay misy zava-panahy revêtement spirituel ao anatin'izay fondement izay tonga fitafian'ny olona mino an Jesosy Kristy sy manaiky miaina ny sitrapon'Andriamanitra mivelona amin'ny natiora takin'ny baiboly amin'ny tokony andehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra de tanteraka ilay revêtement spirituel préfiguration an'ilay natafin'i Jesosy Kristy natafin'Andriamanitra tsy to atsika atao amin'ny sahany edena rehefa nanota itsika nitanjaka teo anatrehan'Andriamanitra tsy to bref atreo ary rehefa nanota isika de ozy Andriamanitra tsy to hoe mitombo mameno ny tany izay no fahaterahana permissive permission no men'Andriamanitra atsika resaka lasy vavy eo fa malgré mo am'izao vanim-potoana iainantsika zao dia contre nature misy an'ilay esprit babela ikendrika anohatra an'Andriamanitra foana sy deux fian'Andriamanitra foana lay esprit nanjerana ny Satana tao an-danitra
aka ny toeran'andriamanitra foana de zany ny antony resaka hoe lasila vavy ny LGBT ny trans ny gay ny lesbe sy ny sisa rehetra sujet hafa ihany ko ina efa nisy fotoantsika ny resaka an'izay teto resaka contre nature manohatra n'izay permission permissive le tsodran'andriamanitra teto na de nanota aritsika noho ny alehibe ny fitiavan'andriamanitra de izy hoe mitombo mameno ny tany amen atreo mbola tsy miresaka fahaterahana isika fa eto am'izay tsika resaka fahaterahana de ny teny am'izay andriamanitra hoe ary am'izany vanim-potoana izany a lehilahy dia handao ny raisy reny vice versa na lehilahy na vehivavy ary ikambana mivadina izy zay ihany ko de manome an'ilay chronologie hoe nanoty Adama sy Eva dia nandao any raisiny reniny niala tamin'andriamanitra dia nikambana tamin'ny vadiny tonga mpanota ary io lay erreurany Eva ny contaminé any Adama nikambana tamin'ny Satana azonareo ngamba ilay fanazavana zany hoe nomboka teo dia marie tamin'ny Satana ny zanak'olombelona no arian'andriamanitra lasa saina be anao amin'izany zavatra resahako zany oui ary zay ny antony niverenan' Jesosy Kristy miresaka fofombady indray somary mivoaka kely ny sujet isika zava-panaza ny resantsika izany Jesosy Kristy lehilahy ary ny fiangonana vehivavy isika ny ampakarina sy ny mpapakatra iny any amin'ny apokalipsia mirétablira indray an'izay zavatra kase tao amin'ny sahany edena izay alleloia tiako voaray anao zany zavatra izany important be zany ary zava-panahy be zany teraina andriamanitra tsy to ny am'izay fanazavana apetrany amintsika izay teraina ny fanahy masina dia nanomboka teo dia natomboka lay processus ny hoe fahaterahana indray am'ilay fitomboniny taranaka hoazavaiko zay Davida de niteny mihitsy hoe tamy fahotana ozy ny nanoro toroana sika rehetra dia ao anatin'izany dikan'izay dia tsy resaka ilay famoronana multiplication transformation hitanareo le vovotany namboarin'andriamanitra nasiny fofonainy fa tamin'ny alalan'ny fifamofony lasy vavy io le permissive avy amin'andriamanitra le hoe andao ny raisiny reniny ikambana dia izay le ambaran'ny Davida hoe tamin'ny io tany nanorotoronana zany hoe raha toka kaseko lay vérité de resaka amin'ny alalan'ny firaisana aranofo ny mitondra ny fahaterahana indray de nanomboka teo de misy ny fahaterahana indray tamin'ny alalan'ny firaisana aranofo tamin'ny alalan'ilay tsodran'andriamanitra fa ao anatin'ny contexte hoe manota isika satria tsy volontian'andriamanitra izay hoe firaisana aranofo no hitombotsika izay fa noho ny fahotantsika de nisy fitiavan'andriamanitra lehibe zay le hoe fa ny fitiavana manarona fahotana amen zany andriamanitra manam-pitiavana atsika de voasarona ilay fahotantsika malgré tsika hoe manao rapport manao firaisana aranofo isiny ny fahaterahana indray ho an'ny taranaka fa lay fitiavan'andriamanitra no nanarona an'izay manarona tsy midika hoe foana ny fahotantsika eno tsara ty point lazaiko ty fa ny fitiavana manarona fahotana zany hoe voasarona fotsiny lay fahotana fa tsy anion ty tsy foana fa izay le hoe manafoana izay de le rançon ran Jesosy Kristy milelo ny filazantsara fahaterahana indray any zay tsy inona ny antony le hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra ateraka avany ambony am'izay fotoan'izay tsy voasarona fotsiny lay fahotana fa tena foana mihitsy satria eo anao de mahita ny royaume céleste mahita mihitsy ny voninahitr'andriamanitra mahita ny zava misy ao an-danitra ao mahita ny zava-panahy misokatra ny masotsika miditra dimension céleste indray amen alleluia miresaka corps corruptible sy corps incorruptible indray tsika am'izay efa nateraka indray zay rehetrarehetra zay de possible ny processus ny régénération processus ny transfiguration processus mizavatra transformation zavatra ohatran'izany fahaterahana indray daholo zany nouvelle naissance be da be ny fomba fiasan'andriamanitra am'izany amen alleluia ao anatin'ny jauna
toko fahatelo andiny voalohany hatramin'ny fafito dia mazava tsara iry amin'ny farany ambany iry hoe zay ateraky ny nofo dia nofo, zay ateraky ny fana dia fana. Ajanontsika hatreo ihany aloha ny contexte. Mirosy ihanytsika amin'ilay fanazavana le hoe nateraka indray. Dia à partir n'ilay permissiva avy amin'Andriamanitra hoe tamin'ny io tany nanorotoronana ozy Davida isika ao anatin'ny firaisana ranofo dia misy aina miampita. Zay ilay resaka tsirinaina lahy, tsirinaina vavy dia mikambana mandao ny ray sy ny reniny. Eo foana izay contexte izay ny tsirinaina lahy mandao ny rainy dia ilay vatana lehilahy, ny tsirinaina vavy mandao ny reniny ary mikambana izy ho nofo ray izy ao anatin'ilay linina napetrak'Andriamanitra, ilay tuyau napetrak'Andriamanitra. Zay foana ho ilay lojika fa tsy hoe lasilasy vavy sy vavy dia mananganjanaka na ohatran'izany efa contre nature daholo zany ary any amin'ny fisainana no ataken'ny esprit démoniaque an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Miala tsinitsika amin'ny tena zany zava-panary somara mavesabesatra zany tsy maninona fa krasentsika foana ny vérité ao anatin'ny fanazavana tsotsotra. Dia misy indray ny fahaterahana indray amin'ny alalan'ilay firaisana ranofo. Dia raha mandinika itsika tao amin'ny sany edena dia nisy ny rasy Abela ary nisy ny rasy Kaina. Ilay Kaina dia vokatr'ilay tsirinaina ny toy avy amin'ilay esprit satana ary ilay Abela dia vokatr'ilay douceur atsara-panahy fitiavana manarona fahotana avy taty amin'ny aliénéa Yahweh Elohim. Alléluia. Dia mitohy amin'izay amintsika amin'ilay resaka fahaterahana indray. Ary eto ny tena point important be hitondrako fanazavana ao antsika anamonoko sy anakosehako. Tsy za manefa an'izay fa ny fanazavako selon ny Baiboly satria be da be ho isika no manao autoproclamation toy ny hoe efa nateraka indray. Fa afaka miteny an'izany daholo tsika fa ny fanazavana sy ny Baiboly anefa mandiso an'izay indrindra ny fahitan'Andriamanitra tsy toa antsika. Zao le izy. Zay ateraky ny nofo dia nofo. Mazava be zany kisary zany. Zasy ianao dia samy nateraka tamin'ny resaka RS. Hainareo ny tiako tenenina amin'izay firaisana ara-nofo. Tamin'ny io tany nanoritoroana asa ianao. Ilay fahaterahana indray nateraka avy any ambony anefa. Jerevy tsara ny processus'n Jesosy Kristy. Fanahy masina nidina tao an-kibon'ny Maria. Avy any ambony. Ary elefako aminareo ny mpananatra dia ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahiny ray. Izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra, ny zavatra ho avy ara-dia lazainy amintsika. Io fanahiny ray io no nisy fécondation tao amin'ny kibon'ny Maria. Zay le hoe ateraka avy any ambony. Zany hoe misy an'izay fanahiny ray izay ihany koa midina amin'ny olona anankiray manao travail, miasa. Ary ny fahaterahana indray maninona no miteny hoe misy travail. Ny vehivavy anankiray izay mitondra vohoka, fantatsika tsara ao anatin'ny 9 volana misy ny travail tsy maintsy tandremana. Ny manodidina mitandrina ho an'ny vehivavy iny, ilay vehivavy ihany koa dia mitandrina ho an'ny tenany, indrindra ilay zaza izay entiny mifady sakafo izy. Ny zavatra excitant rehetra, ny alcool, ny drogue, ny zavatra ohatran'izany, misy fotoana izy ratsiana, mitandrina izy ary ny fiarahamonina dia mamea an'izay privilège zay, toerana voatokana ho an'ny vehivavy be voka. Ny vadiny dia miaro azy amin'izay mety ho accident, menjera tapoka sy ny zavatra ohatran'izany. Indrindra ihany koa izy vehivavy tenany dia mandray responsabilité amin'izay fitombon'ilay ankizy ao anatin'izay. Ary misy ny suivi périodique miaraka amin'ny médecin, gynécologue, hatramin'ny fotoana hiterahany. Ary eo amin'ny fotoana hiterahany eo ny vehivavy miteraka mahay an'izany. Misy fanahitainana, misy ny fampiasana, ny forceps, ny péridurale, ny zavatra ohatrany misy ny massage, ny position hipetrahana rehetrarehetra ahafahan'ilay fahaterahana mandeha tsara, tsy sy ny fahasamponana zavatra ohatrany. De paray fa izany zavatra izany no avadika ao ho spirituel. Amen. Alléluia. Zany hoe
ny olona anankiray zany zay miteny so za de efa nateraka indray za de efa zao za de zanak'Andriamanitra nefa tsy nandalo travail, tsy nisy mère porteuse, tsy nisy fanahy masina nitrotro azy, tsy nisy travail avy any amin'ny fanahy masina, tsy nisy fahaterahana avy any ambony, tsy nisy fanahy masina nidina tao aminy. Autoproclamation. Ary zay lay hevim-petsin'ny Satana amalifalian'ny mpino sy ny religion rehetra ny dénomination ety amin'ity tany ity. Apatoriany ao anatin'izay verset zay ary manentana ny mpitondra fiangonana hoe tsika de zanak'Andriamanitra nefa nateraka indray ianao de zao miala tsiny any teny an'izany. Ny tanjoko amin'ny fizarana ohatran'izao dia manaitra ny conscience anao manaitra ny fomba fijerinao selon la Bible mba ahafahanao maleo tena amin'ny famakafakana ny soratra masina mijora ao anatin'izay fasahina mandray ny vérité biblika zay indrindra mitoucheanao ny herin'ny fanahy masina dia manazavanao ny amin'ny antsipirian'ny soratra masina. Fa tsy ny olona no manentana anao hoe izao zavatra naterana, tsy izany manentanao fa ianao mihitsy ny misy fahatsapana tonga ao anatinao. Toizantsika ihany ary ny fanazavana amin'izay hoe nateraka indray zay. Hitanareo lay tsirinaina lahy, lay tsirinaina vavy, nanana ny fiainana izy, nanana ny aina mahatsirinaina azy izy, tahak'izay koa ny tsirinaina vavy, aina mantsy, tsirinaina, échantillon. Dia ny fiainana izy reny izy no nahafantatra ny fiainana. Arao tsara le fanazavana. Rehefa nitambatra izy roa de tonga zaza tao akibon'ny neny. De tao akibon'ny neny indray izy nitombo tamin'ny fitombony, 2 volana, 3 volana, 3 volana, misy moa ny manala zaza, ny tompo mamindra fo amintsika, samy nandalo tamin'izany daholo, ditra, adalàna, mamela heloka antsika ny tompo ny amin'ny toe-potsika zay manana ny ataona hoe fotorotoro sy mangorakoraka te azo famelan-keloka amin'Andriamanitra, izy mandinika ny vosiny fo ary mireconnaître ny faiblesse-tsika. Andriamanitra minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalana fa amin'izao sisy zao koa izy de mandidy atsika hibebaka. Amen. Alléluia. Dia teraka iny zaza iny. Après an'ilay travail nao zavaiko teo hoe tsy misy zavatra mandehandeha ho azy an'io fa tsy maintsy misy ny travail. De rehefa teraka iny zaza iny, eto lay point important be, rehefa teraka niala tao amin'ny kibon'ny dada sy mama iny zaza iny, niova lay natiora ny tonga zaza fa tsy nijanona lay hoe tsirinaina lahy sy tsirinaina vavy na le etapy hoe nitambatra izy dia tonga zaza tao akibon'ny neny. Fa za miteny aminao fa hoe rehefa nateraka ho zaza iny tsirinaina lahy sy tsirinaina vavy nitambatra iny de tsy misy fantany intsony ny fiainana tao akibon'ny mama sy ny fiainana na tsirinaina lahy azy na ny fiainana na tsirinaina vavy azy. Izay lay point hoe nateraka indray. Zany hoe ny olona anankiray zany, za milaza ny tenako hoe efa nateraka indray kanefa mbola manana souvenir ako ny amin'ny fahotako tamin'za ohatra hoe nanolana vehivavy, na ny fahotako zanangalatra, na namoaka boîte rose, na namoaka volamena, mbola tsy ao anatiny hoe nateraka indray azay. Important be zay zavatra lazaiko zay. Fa le hoe nateraka indray mivoaka amin'ny kibon'ny neny de la fiainako tao anatin'ny kibon'ny neniko tsy misy souvenir na 1 centime na 1 milliard de grammes, tsy misy fitadidiko ny zavatra tao akibon'ny neny. Alléluia. De mety tena angambisika hoe ahoana ary zany, satria Jesosy Kristy tany an-danitra izy nateraka indray izy ho tonga olona. De ahoana ve zany tsy misy souvenir ve ho azy ny tany an-danitra rehefa nateraka olona izy? Ora nefa Jesosy Kristy midevoile ny royaume céleste ny fiainana tao an-danitra. Frère, sœur, eo indrindra no mampiavaka ny dimension céleste sy ny dimension terrestre. Satria ny dimension terrestre dia tsy afaka mahita ny zava-panahy, fa ny dimension céleste kosa ny zava-panahy dia afaka mahafantatra ny tontolo terrestre sy ny zava-miafina ety amin'ny tany rehetra. Ary zay ny avantage ao anatin'ny dimension resantsika ty hoe
nateraka indray ity. De mitoy ihany ny fanazavantsika. Rehefa nateraka indray zany ny olona ao amin'Andriamanitra tsy to. Nateraka indray a, dikan'izay ry havana tia, tsy mahalala n'ilay ota sy natiora mampanota atsika intsony isika. Fa ny olona anankiray du moment izy hoe milaza izy fefa nateraka indray, kanefa isika mbola tafalatsaka amin'ny zavatra faritany Baiboly fa fahotana. Ary zay no nahatonga n'Andriamanitra nanambara, nahatonga ny Baiboly nanambara fa ny olona anankiray izay efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra ka niembotra indray dia tsy azo avaozana intsony fa nanao an'Andriamanitra, nanao ny filazantsara, nanao ny Baiboly, manao ny fanahy masina, manao an Jesosy Kristy ho fahamenarana indray. Alleluia. Fitiniko le izy. Isika tao anatin'ny eta hoe tsirinaina lahy, tsirinaina vavy, rehefa nateraka ho zazakelitsika, de tsy misy fantatsika intsony ny natioratsika, ny ainatsika tao anatin'ny kibon'ny renitsika. De ohatran'izay koa ny image ny olona nateraka indray. Isika zany rehefa nateraka indray ao am Jesosy Kristy de tsy manana an'izay fahatsapana natiora intsony tamitsika lay nitorotoroana tao anatin'ny ota sy ny fahotana intsony, fa miaina sy misitraka ny tontolo ara-panahy, ny zava-panahy, ny zavatra avy any ambony. Amen. Alleluia. Izay hoe nateraka indray azavaitsika atao amin'ity tapany voalohany ity. Manazava ihany koa an'ilay contexte hoe satria tsika nateraka ho nofo dia miaina sy midécouverte ny zavatry nofo ety amin'ity zao tontolo zao ity, ny expérience rehetra tout ce qui sont faritan'ny Baiboly hoe ara-nofo, fa du moment isika manomboka mandray mifanahy masina mi-enveloppé amintsika, zay de mitohy am'le hoe batisan'ny fanahy masina. Iny le fanatoko fampianarana teto indray mandeha hoe batisan'ny fanahy masina, de midika hoe io misy fanahy masina ngezabe dia mitsoboka ao anatin'io isika kitapo finosana toy ny hoe enveloppe manafono atsika tranonjaza zany ny fanahy masina manomboka eo lay travail fa mola volanantsika satria ho ateraka indraytsika ao amin'ny tontolon'ny fanahy masina. Tahaka ny batisan'ny rano image n'ilay hoe atsoboka ny naty rano mihitsy fa rano midika tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra indray mi-enveloppé atsika, de misy travail ao anatin'izay ny tenin'Andriamanitra mamola volantsika, mikirakiratsika, mandratsana atsika maranitra noho ny sabatra roa lela bokin'ny Hebreo. Ny tenin'Andriamanitra mampisaraka hatramin'ny fampisarana ny tsoka sy ny aina, ny aina sy ny fanahy, ny tsoka sy ny tonony sy ny sisa rehetra. De ohatran'izay ihany koa izay ty zavatra ambaratsika ty hoe fahaterahana indray. Ka anio zany raha azonao zay fanazavana izay, raha azonao tsara izay fizarana izay, de hoe tsy de tsara loatra isika fanatanana ny tsy de tsara loatra isika manaiky etan'ny sentim-potsika sy ny émotion atsika ao anatin'ny hoe za efa nateraka indray ny pastora sy ny mpitondra fiangonana manentana, tsisy maharatsy an'izany akory, fa tsy tokony ho olona mora entin'ny fanahy ao anatin'izay fanentanana, satria zay fanentanana zay mantsy de midika fa hoe endrika spectacle le izy, endrika animation le izy, endrika hitanao ohatry ny hoe fampisehoana, de misy mpanentana, misy mpampandihy, misy mpanome fifaliana, de misy zavatra kendrenao araky ny filana, fa tsy lay volonté divine hoe nateraka avy any ambony. Elantsika zany zay zavatra zay, de mila misokatra tsara zany, ary mila misy fahonoana tena ao anatin'izay, mila tsara zany tsika manana an'izay fietrena sy fanetrena zay miainga avy aty anatsika manaiky, fa hoe ny fahamarinan'ny soratra masina sy ny Baiboly marina ny tena tsara apetrakitsika eketsika, de miara manaiky ao anatin'izay tsika manaiky hoetin'ny fahamarinan'ny filazantsara sy ny herin'ny fanahy masina, de mietra ao anatin'izay ary
maka toerana tsara stabilité équilibre ao anatin'izay de avelantsika ny fanahy no itsoka am'izay tiany alehany ny asany tiako tenenina am'izay ao anatin'izay manateraka atsika fa io ny porofony asa ataontsika hoe tena zanak'Andriamanitra marina iny ralahy iny, tena ka zanak'Andriamanitra marina iny sœur iny. Zany tsy misy compte à rendre am'kiky ce soit hoe ny olona mety tsy d'accord amin'ny vision anao satria anao manana vision, manana fieritreretana, manana fisainana anao, manana principe anao, manana caractère anao, satria anao mahafantatra n'ilay équilibre tazominao sy conservenao mba hahafahan'ny atsaran'Andriamanitra mitoetra ao anatinao tsy isimbain'ilay relation amin'ny manodidina anao sy ny fiarahamonina sy ny copain copine sy ny ohatran'izany na ny vady aman-janaka ary baiboly manafatra an'izany ampisaraka ny vinanjo sy rafozana ny reny sy ny zanaka tsy mora ny hoe manaradian'Andriamanitra sœur sy frère fa ny tiana tenenina am'izay de hoe eo indrindra misy fanehoany fanahy masina ao anatin'izay indrindra misy herin'Andriamanitra mampiseho amitsika hoe afaka accepter ny tia, afaka tolérer ny tia, eto kosa ianao de misy montrer ferme satria personnel ny famonjena ary mira conserver anao zay travail an'Andriamanitra izay amin'ny ahafahan'ny fanahy masina miasa mampiteraka atsika travail fa io eo iny devoly no manao étape farany animbanatsika satria fantany fa rehefa nateraka indraytsika de zanak'Andriamanitra ary sarotra ho azy ny mandrombaka atsika. Za tsy miteny hoe impossible ho azy ny mandrombaka atsika, misy marombaka zay eo an-tanan'Andriamanitra fa zay de miteny aminao hoe en esprit en vérité zay zavatra ay tena hoe amin'ny fanahy sy fahamarinana, zany hoe rehefa nateraka indraytsika dia tena sarotra ho an'ny devoly, sarotra ho azy ny mandrombaka atsika eo an-tanan'Andriamanitra. Zay fa niverina ny connexion antsika isaorana ny tompo somary tapaka kely. Atreo dia mihina fa voaray antsika izay zavatra rehetrarehetra voaray antsika ny fanazavana tao anatin'izay raha fitinina foy de hoe ny fahaterahana indray zany tsy isika no mamaritra an'izay, tsy isika no manao autoproclamation, tsy ny olona ihany koa no mamaritra hoe ianao dia ateraka indray, ianao dia zanak'Andriamanitra, ianao de efa nateraka indray. Non, fa araka ny fanazavana netiko teo de mila mahony tena isika ary mamantatra tsara, mahay mandray ny fiasan'Andriamanitra ao anatin'izay fahaterahana izay indray fa tsy maintsy isika ateraka avy any ambony ary nomeko teo ilay image hoe Jesosy Kristy nisy fanahy masina mihitsy avy any ambony namolavola tao akibon'ny Maria de tahaka an'izay ihany koa hoe isika mila fanahy masina mienvelopper atsika mamolavola atsika ao anatin'ny kibon'izay fanahy masina izay isika ateraka indray avy any ambony ny fisiny zay fifandraisana izay zay fécondation izay. Alléluia. Teren'Andriamanitra tsy to vavaka isika amanaraka indray toizatsika misaotra anao zay tompo ray masina tsy to teraina ny anaranao raha mbola afaka nizaran'izay tokony ho nozaraina izay indray izay mankasitraka betsaka ary manome voninahitra anao ny amin'ny tapany voalohany nafahanay nizaran'izay hoe fahaterahana indray izay. Voambara teo ny resaka hoe travail, voambara teo ihany koa ny resaka hoe autoproclamation, voambara teo ny asan'ny fanahy masina, voambara teo ihany koa Jesosy Kristy ny hoe rehefa ateraka indray tokoa izay dia tontolo ara-panahy indray no fahafantaranay fa tsy lainay tsioranay no torotoroana tao amin'ny ota, tena avelanay zany, tena hoe tsy fiainana intsony zany tahaka n'lay zaza tao ankibo zay nateraka indray de tsy nisy fahafantarana intsony lay finanana sy fikambanana tamin'ireny fony izy tao ankibo de tahaka an'izay ihany koa izay rehefa ateraka indray tsy manana intsony an'izay relation zay, tapaka ny cordon, tapaka ilay tadipotra, tapaka ilay tady nampitohy anay tamin'ireninay namahana anay de tsy iza zany fa Satana ilay nandavanay tao amin'ny sahany ateny, tapaka izay rasy adamika izay satria nateraka indray izay. Alléluia. Misaotra Jesosy Kristy fa nampahafantarinao anay anio izany fa nahinao maheriny hiasa
amin'ny alalan'izany teny izany amolavolana indray ny tenako voalohany indrindra ahafahanay a manana toe-posy toe-panahy manaiky ny fahamarinany filazantsara ny herin' Jesosy Kristy a fanombona ny ota teo amin'ny azo fijaliana misy fitsanganana fahavelomana miaraka amin'izay fisandratana izay a résurrection ao anatin'ny fahaterana indray daholo zany rehetrarehetra zany a lehibe ny fiasanao a misaotra tompo ray masina tsy to de raina ny anaranao mbola nahafahanay ny fampizaran-teto a ny fotoana tahaka izao anao irery any Jesosy Kristy ny voninahitra anao ray tsy to ny voninahitra isaorana ny fanamasina ny amin'ny tolotsaina rehetra isaorana ianao ray tsy to ny amin'ny nandefasanao ny fanahy masina nafahanay ndray ny tolotsaina rehetra sahaza sy antoniny a nafahanay namakafaka tsotsotra zay tokony ho ny fakafakaina tamin'ity andro anio ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleloia amen zay vao mirary soantsika rehetra indray a dia manaraka indray tainy Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny sika rehetra veloma tompoko